Zay ny amin'ny vaovao iny fa pejy politika kosa indrindra ny fanomanana indrindra ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Ny 9 aprily izao no isokatra ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny antota taratasy filatsahako fidiana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Efa samy miomana amin'ny fiatrana izany ny antoko sy vondrona politika eto amin'ny firenena. Efa miomana avokoa amin'ny fametrahana ny antota taratasy filatsahako fidiana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny antoko sy vondrona politika. Ny alarobia 9 aprily izao tokoa mantsy no isokatra ny fametrahana ny antota taratasy filatsahako fidiana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina eny anivon'ny OVEC. Ho an'ny antoko ery vaovaon'i Madagasikara, manamafy ny mpitarika ity antoko ity fa handray anjara izy ireo amin'ny fifidianana ben'ny tanàna izay voafaritra tanterahana ny 1 Jolay 2024. Alotra kandida amina komina rehetra eto Madagasikara izy ireo ary mbola mitohy amin'ny fifantenana ny kandida hitondra ny anaran'ny HVM. Ao anatin'ny fahanginana tanteraka no anaovan'ny HVM izay fisafidianana kandida ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izay, saingy manamafy ny mpitarika fa andrombaka toerana ben'ny tanàna maro no fanamby ho azy ireo. Ho an'ny mapara, teto Antananarivo avokoa no nandraisana ny antota taratasy filatsahako fidiana avy amin'ny kandida. Antota taratasy analina no voarain'ny Bureau national ny vondrona politika ity ary hiditra amin'ny fifantenana ny azo antoka andrombaka ny toeran'ny ben'ny tanàna izy ireo. Ary ao anatin'ity herinandro ity no voalaza fa amoahana ny lisitry ny kandida mapara amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Ny antoko Tsimma ihany koa dia efa miomana amin'ny fiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna. Raha ny taritra dia misy hatrany ny fivoriana izay iarahan'ny solombavam-bahoaka Tsimma sy ny mpitarika Tsimma miaraka amin'ny filoam-boninahitry ny antoko Marc Ravalomanana. Efa nisy mihitsy ny anarana kandida notapahana fa atolotry ny Tsimma amin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Mikasika ny kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo, tsy mbola namoaka anarana ny antoko Tsimma sy ny antoko ary vondrona matanjaka. Na dia izany, samy mametraka ny mahazava-dehibe avokoa ny fahazahoanan'ny ben'ny tanàna eto Antananarivo ny rehetra ary mitiny ny kandida azo antoka azahoan'ny fon'ny maro anisa amin'ny mpifidy eto Antananarivo renivohitra.